Tantarana vehivavy iray mafeny asa fanamboarana fiaramanidina no entina amintsika ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Tsy ny lehilahy ihany mafy izany asa izany, ny lieutenant Miarso Baheny Rakotoniri dia vehivavy iray azo ilaina tahaka sahady satria dia vao eritreriny ny tenany mafy izay tontolon'ny asa fanamboarana fiaramanidina izay. Toy izao ny tatipao. Efa ao anatin'ny fotoanan'ny miralenta sy ny fitovian-jo isika amin'izao fotoana izao. Efa hita taratra kely ihany zany eto Madagasikara. Vehivavy miavaka i lieutenant Miarso Baheny Rakotoniri, tovovavy 420 taona, saingy efa mitondra ny galona manam-boninahitra sahady. Izy ihany koa ny vehivavy tokana ao anatin'ny tafika anabakabaka malagasy izay manana anjara toerana lehibe satria mekanisien amin'izany toerana izany. Andao arahintsika ny mombamomba azy sy ny fiofanana izay nataony. Première femme officielle de l'armée de l'air malagasy. Ana zany mazava ho azy ny fiofanana narahako zany dia tany ivelany tao amin'ny école de l'air du salon de Provence any France zany. Fiofanana izay maharitra 3 taona zany. Ny afahana miditra amin'io fiofanana io dia par voie de concours ihany, izany hoe concours tanterahana eto an-toerana eto. Concours écrit mila apte physiquement zany médicalement afahana miditra ao anatin'izay satria formation militaire dia ho atao ankoatran'ny hoe formation académique zany ny amin'ny école. Dia raha zako manokana spécialité zany mécanicien aéronautique zany. Zay ny formation atolotry ny école. Amin'izao fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy izao dia manana afatra manokana izy ho an'ny vehivavy rehetra, fa indrindra ireo tanora malagasy vehivavy amin'ny tokony andraisana andraikitra ary efa tsy misy intsony ny sehatrasa natokana ho an'ny lehilahy. Manentana ireo tanora vehivavy malagasy koa izy anatevy darana ny tafika anabakabaka.